fiainam-baovao tonga tetỳ tany jesosy mba hanome ny olona fiainana dia ilay fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra. Nanokana ny tenany izy mba hikarakara, anasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra. Izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangeline Emission. Tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitana efa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana ny vahoaka an'Andriamanitra dia ianao izany. Na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra ao, manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny zavatra mahazo anao, ny nofinofinao sy ny fanirianao, azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay. Nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra, hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra. Tongava ary amahinao ho anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelika Shaina fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy, tsy mitory tsisy pirofo izay. Fiainam-baovao dia fanomiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Shaina ao anatin'ity fandaharana ity. Misaotrana manokana isafidy araka aminay ao anatin'izao fandaharana izao ary mino fa hitondra fampahirezana, hitondra hery sy fanantenana vaovao anao ny fandaharantsika. Ety am-piandohana dia ety ampafantatra anao ny fotoana lehibe dia lehibe iarahanao fiangonana Evangelika Shaina izay atao etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina ny Alahady faraika ambin'ny folo ny volana Jona ho avy izao, izay fotoana iresahana indrindra ny amin'ny resaka fiovana. Isy vahiny anankiray izay hiaraka amiko anatin'io fotoana io apôtre Jean Turpin avy any Ottawa any Canada moa izany. Ny loha-hevitra izay tena mafonja dia mafonja amin'ny fotoana io dia hoe ampy izay, ça suffit hozy izy ny teny frantsay. Tsy maintsy miova amin'izay ny zavatra rehetra, mila miova amin'izay ny zavatra rehetra. Misy zavatra tena mila miova amin'ny fiainantsika. Indraindray variana fotsiny amin'ny mety olona miala amintsika sy miditra amin'ny fiainantsika, variana fotsiny amin'ny vola miditra sy ny vola miala amintsika, ny vola very sy ny vola azo. Fa isan'ny zavatra mila mahatonga sainantsika dia hoe misy zavatra nge izay tsy ho vitanao intsony no mirécupérer anazy. Izay ny olona miala mety vita ihany, na ny olona tonga koa mahafaly ihany. Ny vola very mety ho vita ihany na hitady azy indray, ny vola tonga koa mety mahafaly. Fa ny zavatra anankiray izay tonga eo aminao ka miala eo aminao izay tsy vitanao intsony ny récupérer azy dia ny fotoana. Ny fotoana. Ny fotoana. Ny androany tsy hiverina intsony ary tsy hitaka ny androany intsony mandrakizay. Ny androany dia tapitra androany dia tsy azo averina ara-pitso na soloana ara-pitso fa tapitra androany. Inona tiako tenena amin'izany? Raha avelantsika handeha fotsiny ny fotoana sy ny zavatra rehetra dia mety hisy zavatra izay tsy tafaverina amin'ny laoniny intsony. Ka fotoana izao ahatongavantsika saina hoe ampy izay, mila miova amin'izay ny zavatra rehetra. Tsy afaka fotsiny tsika hiandry amin'izao hoe hiova ho azy eo ny zavatra rehetra, fa mila mandray fanapahakevitra isika amin'ny fotoana mety mba hiovan'ny zavatra rehetra araka ny tokony ho izy. Ianao mahalala ny fiainanao, ianao mahita ny zavatra trehanao, fantaina mperaka dia hoe hatramin'ny roviana no eritreretanao fa tena tokony ho zao fotsiny no fiainanao. Ao anatsika maha olombelona atsika dia efa nametran'Andriamanitra faniriana tsy ho afa-po ohatra amin'ny tsy fahavokarana, tsy azo aina mihitsy amin'ny tsy fihetezan zavatra. Efa fihetsem-po natioraly ao anatsika ao izany izay mahatonga atsika tsy mahazo aina rehefa misy zavatra tsy mety sy ohatran'izany. Ka ianao mahafantatra tsara hoe tahaka ny ahoana ny fiainanao, inona ny tanjona tianao tratrarina, fa fotoana izao mila miova amin'izay ny zavatra rehetra. Ampy izay tsy hijanona ohatra izao foana ianao fa mila miova amin'izay ny zavatra rehetra. Ampy izay. Izay fotoana izay mihitsy no fotoanantsika etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina. Alahady tolonandro izy io. Misy fidirana anankiefatra, misy miditra amin'ny 9 sasany maraina, dia misy miditra amin'ny 8 sasany maraina, dia misy miditra amin'ny 10 sasany maraina, dia misy miditra amin'ny 2 sasany tolakandro. Ny amin'ny 2 sasany tolakandro dia sady fotoana lehibe, fotoana amin'ny mirakla. Io moa izany fotoana isy ny herin'Andriamanitra avokoa. Fa ny hariva dia tena sady fotoana ohatran'ny karazana croisade mihitsy, fotoana mirakla, fanasitranana izay rahana amin'ny apôtre Jean Turpin. Ny maraina koa izy dia eo miaraka amiko eo izy ny maraina dia io ny loha-hevitra mandra-parivon'ny andro voaboasana, hivavahana ary azo ny antoka tanteraka fa tsy maintsy hiova ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsy voazao ny fiangonana Shaina nanao tetsy amin'ny Palais de Sport. Inona tiako tenena amin'izany? Atamin'ireo fotoana rehetra izay natao teo amin'ny Palais de Sport dia
ahitana fijoroana sy andreretsina fijoroana vavolombelona beda be mihitsy zay avy amin'ny olona manatrika ny fotoana ka amin'ity indray mandeha ity a tsy zarerytsony anao fotoana fa za miaraka amin'ity lehilahy lehibe an'Andriamanitra avy any Ottawa any Canada aty zay sandray aman-dreny be mihitsy izy tsy hoe antitra akory fa tiako zany fa olona manana maturité ara-panahy zay fa manana ny osotr'Andriamanitra afaka hanova zavatra sy hanainga zavatra eo amin'ny fiainanao tongava amin'izany fa tsy maintsy miova ny zavatra rehetra amin'ity indray mandeha ity hoy hoe ny fotoana dia tena mandeha ary tsy afaka ny fotoana lasa tsy azonao averina intsony ny zavatra lasa ny mety azonao averina averiko atao amin'izao kanefa le fotoana tokony anaovanao an'iny efa mety tokony hafahana mavita zavatra hafa ka amin'ity misy fotoana tena miavaka zay averiko hoe raha olona endry isika dia mahafantatra fa ny fahendrena dia ny fahafantarana ny tena tokony atao amin'ny fotoana mety anaovana azy ary zay indrindra ty fotoana ity ao amin'ny fotoana tena mety mihitsy faraka amby folo ny volana Jona ho avy zao etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina izany alaminy de zao programanao na aviaiza anao na aviaiza eto Antananarivo na any amin'ny faritany koa azy anao te hazakazaka hamonjy an'ity fotoana ity tongava fa tsy indro ny fotoana tahaka an'izao tsy hananampiry tsy hananafiry ny fotoana tahaka izao ary fotoana tena fanararoatra mihitsy zay iovany fiainantsika tsirairay avy izany rehefa miresakintsika hoe fiovana miresakintsika hoe fiovana tsy anankiray tsy anankiroa ny olona atao anaty baiboly zay leo ny zavatra nenany ary nanapa-kevitra hoe tsy maintsy manao zavatra amin'izay iovany zao fiainako zao fa tsy mety tsony hijanondro zao tadio ange fa everiko fa ho fahadalana ny feritreretana hahazo vokatra vaovao nefa ianao manao zavatra mitovy tsy afaka hoe hanao 1 plus 1 égale 4 tamikeo ianao fa tsy maintsy 1 plus 1 égale 2 foana ny valiny dia tahaka izay ihany koa hoe tsy maintsy misy zavatra tsy fanaonao ataonao raha te zavatra tsy mahazatra anao ianao misy fomba fiteny zay hoe manaova ny tsy fanao raha te hahita ny tsy fahita dia tahaka izay mihitsy hoe amin'ity indray mandeha ity mety angamba tsy mahazatra anao manatrika fotoana tahaka an'izany mety koa angamba tsy mahazatra anao zany manatrika fotoana mandra-parivony androany tsy fantatro mety koa angamba ozy ianao sy ny amin'ny fiainako zao zany resaka vavaka izany aza resadresana za mihitsy angamba aloha fa amin'ity indray mandeha ty efa nataonao daholo zay azonao atao fa amin'ity indray mandeha ty raha te hahita vokatra hafa mihitsy ianao mila manao zavatra zay mbola tsy fanaonao mihitsy ianao ary amin'ity indray mandeha ty ny ilainao dia herin'Andriamanitra tadio fa ny fiainana dia resaka hery resaka hery tsy zavatra afaka mihetsika raha tsy misy hery manetsika azy misy karazany maro ny hery misy ny herintsandry misy ny herin'ny vola misy ny herin'ny fitaovam-piadiana misy ny herin'ny fahalalana fa misy koa ny herin'ny devoly ary misy ny herin'Andriamanitra zay faratapony amin'ny hery rehetra karaha tianao zavatra eo aminao tsy fantatra hoe tsy mandroso araka ny tokony ho izy ve sa mandroso fa tsy araka letreretsanao azy sa inona fa ny ilainao dia fiovana amin'ity indray mandeha ity vao hisasaka ny taona amin'io fotoana io ary mila ny tsasaka ty taona ity amin'izay mila mahita amin'izay ianao vokatra vaovao trangan-javatra vaovao fa tsy hijanona foana ho tahaka an'izao metimety aminao angamba le tahaka an'izao mety tsara aminao angamba ny tahaka an'izao fa tiako ny milaza aminao ny monde iainantsika dia miova isanandro na ny resaka teknôlôjia ianao vao makafia le voavita zareo fa mahavita mamorona vaovao ianao vao mamaky gazety ny amin'ny zavatra nitranga le olona efa miditra zavatra hafa ianao zao raha mamaky gazety androany dia zavatra efa nitranga tamin'ny maly na tamin'ny herinandro no hitanao fa ny zavatra nitranga tamasy tamin'ny herinandro iny tsy midika fa iny le androany fa misy zavatra efa ataony olona indray androany dia ianao hamaky fotsiny rapitso ka ny fanontena napetraka ianao ve mpamaky vaovao sa ianao mihitsy ny tena micréa le événement na manao zavatra mba hitrangana zavatra vaovao tahaka ny hoe pakafia zava-baovao ve ianao sa ianao mihitsy koa ny amorona zavatra vaovao tsy maintsy mizara kilasy roa ohatrentsika amin'ny fiainana ka amin'ity indray mandeha ty fotoana zao handraisanao fanapa-kevitra hanaovanao zavatra vaovao hidirinao amina zavatra vaovao mba hampiova ny fiainanao fa tsy hijanona tahaka an'izao foana nisy lehilahy anankiray ao anaty baiboly Jakoba no anarany nisy fotoana izy efa antitra ny dadany Isaka tamin'ny fotoanandro dia hitsodrano ny dadany fa tamin'izay tsy Jakoba mihitsy ny eritreretiny tsofony rano fa Isaka Esau zay zokiny Jakoba izy ny lamatoa dia niteny Isaka tamin'izay hoe andany ianao mihaza dia anamboary le hanim-pifanaovanao ahako mba hitsofa ny fanahiko rano anao fa reny mamany Jakoba nefa zay zavatra dia lasa izy niteny tamin'ny Jakoba hoe
dia mbola lasa inga ny isoralanao ndotsika isanao anamboatra le hany-pitiny fatao tsara ny sakafo tiny dia alaiva le zanak'ondry atsy ambadika atsy dia inona andrahotsika dia ometsika azy dia fitiniko le tantara dia nandeha ary dia narosony Jakoba rehefa avy eo nahazo tsodrano Jakoba rehefa lasa ny Jakoba nitsodrano dia lasa izy nandeha nitsoaka an-dralahy satria nieritreritra natahotra izy ny amin'ny fahatezeran-dralahy rehefa lasa tany izy niaraka tamin'ny tsodrano dia nandeha dia mipetraka tany amin'ny labana zay dadatoany rehefa atao nefa izy tsy niasa tsy naninona dia araky ny fanaon'ny Israely tsy azonao atao no mipetraka amina fianakaviana mandritry ny fotoana maharitra loatra nefa tsy manao ninina dia niteny tamin'ny rafozana izy zao izy omeo ahy ny zanako vavy Rahely ho vadiko dia inona ny tambony izay dosa izy le rafozany hoe bon miasa 7 taona ianao dia omeko anao izy dia lasa izy niasa 7 taona tahaka ny andro vitsy fotsiny izay dia aveo nefa tonga ny amin'ny andro fa 7 taona tsy omeny indray fa nizokony vaviny no nomeny tezitra Jakoba vokatrizay dosa hoe raha tianao azy satria aty amin'iny zokony mandeha zay vao zandriny dia miasa 7 taona fandroany ianao mba azahoanao an'ilay zandrany dia niasa 7 taona fandroany izy tapitra ny 14 taona voalaza ny baiboly fa tsy nanakinikiny ny Jakoba ary na dia nivadiny aza mbola andrafoza no mifehy azy ianao moa rehefa sahiran'izay ka mipetraka amin'ny ray aman-dreny na hatramin'ny vola miditra aminao sy ny sakafo anao ary nataonao amin'ny zanakao azy dia mbola kontrolen'ny ray aman-dreninao satria nao zaza manambady ianao zay tsy mahavelombady na koa ohatra hoe sanatrehan'izany tsy mahavita ny adidinao dia voatery ray aman-dreny automatique zany zavatra zany tsy resaka manipulation la izy na esprit de contrôle fa tsy te ahitanao ijaly izy dia mezaka aingana izy ka zao ary atao zao atao hoanareo tahaka zany asa mahametsiny ray aman-dreny fa ianao maka fanapa-kevitra manaova zavatra mba hiovan'ny fiainanao fa zava-dehibe ny fanananao mahainao anao atoko anaty fonoteny izay dia eto reteboka tioka tongavana rehefa tonga ary ny fotoana tena leo be Jakoba ny amin'ny fiainana satria tamin'izany izy nandritry ny 14 taona dia niandro ny ondry labana rafozany nataony ary voalaza ny ten'Andriamanitra fotsy izy Jakoba hoe ianao izy izy mahita tsara fa na dia nitoromaso azy efa niala tamin'ny masoko zany misy taona amin'ny alina Jakoba vandravandra tsy mety mahita torontsony noho ny amin'ny miasa mafy mihitsy nefa zary raha manakinikina impolo izy novainao ny karamako izy nefa tsy manakinikina mihitsy tao anaty sahirana dia farany ao bokyny Genesis toko fa 3 ka nandeha ny 7 dosa izy Jakoba hoe ary rehefa niteraka ny Josefa Rahely zany Rahely vadiny Jakoba dia hoy Jakoba tamin'ny labana zany le rafozany alefaso aho akany amin'ny fonenako sy ny taniko omeo any vady aman-janako izay nanompoko anao dia andeha fa fantatrao ny fanompona zay nanompoko anao zany hoe na vady aman-jana aza dia mbola teo ambany fifehezany rafozany dosa omeo ahy vady aman-janako dia avelao andeha hitanao tsara ny fanompoko anao mba azonao an-tsaina ve zany hoe 14 taona mipetraka amin'ny rafozana mbola angatanao vady aman-janaka omeo ahy dia alao andeha fa tena tsy zakan'ny Jakoba tsony ny zavatra nitranga ary zay mihitsy le teboka mila tonga eo amin'ny teboka ianao hoe tena leo an'izao zavatra zao mila tonga eo amin'ny teboka ianao hoe tena ampy zay mila tonga eo amin'ny teboka ianao hoe hatramin'ny roviny tsy maintsy miovy ty mila manao zavatra na mila miala eto amin'ity na mila manao an'ity na mila ohatra zao fa raha ozy izy tsy maninona hoe ny fiainana tsy vitany tsy maninona ny fotoana mandeha tsy vitany tsy maninona ny zavatra mitranga tsy vitany tsy maninona fotoana fanapa-kevitra zao iovan'ny fiainanao azay indrindra ny aloha hevitra hoe ampy zay tsy maintsy miova ny zavatra rehetra ianao tsy andeha hiady aman'olona ianao tsy andeha hicrée scandale na amin'izy na amin'izy fa ozy fotsiny ianao hoe ampy zay mila manova ny fiainako amin'izay tsy mety tsony tahaka an'izao mety ohatra hoe ozy izy ianao hoe ampy zay nanaovako an'ity fahadalany ity ampy zay nilalaovako an'ity fahotany ity ampy zay nanaovako an'ity asa tsy mandeha araky ny tokony ho izy ity ampy zay ty tsy fanana discipline lava ity ampy zay nitahaka an'izao sy tahaka an'izao ampy zay ty boka trosa lava milasa trosan-doavana trosa dia gymnastika na trosa foana le fiainana ampy zay ozynao tsy maintsy amin'izay manova zavatra eo amin'izay nilana zay le point de départ zay tena ngezabe zay hoe ampy zay mila leo aletrangan-javatra ianao mila maka fanapa-kevitra ianao mba hiovan'ny fiainanao ary ty fotoana amin'raiky mivolona jony ty dia fotoana hiovan'ny fiainanao tena azoko antoka tanteraka iasany herin'Andriamanitra ny fiainanao andraisanao fahalalana fahendrena fanambarana na koa hoe révélation avy amin'Andriamanitra ny amin'ny tokony ataonao mba hiovan'ny fiainanao tena sahako mitenanao raha tena manana fo misokatra ianao ary vonona hiova mangeta eta herin'Andriamanitra saza ho anao ty fotoana ity hiovan'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao veronako le tantarany Jakoba hoe rehefa leo Jakoba dia nangata eka meo avy vady aman-janako dia avelao andeha dia ozy izy labana masiny ianao ozy izy
raha nitafiteo masonao dia miteo reto amiko fefanamantatra ka fantatro fa avy taminao no nitainy Jehovah dia hoy tonoho ny amiko izay karamanao dia omeko anao ary ho Jakoba tamin'ny fantatrao no nanompoka anao sy nitoetry ny ombonao amanondronao tato amiko fa fony kely ny fanananao fony tsy mbola tonga dia efa nitombo be dehibe izy ary efa nitahanao Jehovah tamin'ny diako rehetra ankehitriny roviana kosa no mba hiary ho an'ny ao an-tranoko wow dia hoy izy inona ary no omeko anao ary ho Jakoba tsy amehana inana inona ianao raha ataonao amiko izao zavatra izao dia mbola andrasako sy ho tandremako ihany ny ondry amanosonao dia nametraka ny kondisiony amin'izay Jakoba teo hoe tahaka izao sy tahaka an'izao ary le izy teny ekeny Labana io le kondision io nefa mamelahy teny aminao tsy fepetra avy amina saina mararom-bola fa fepetra avy amina révélation nomeny fanamasina inona le condition andiny faharoa amin'ny telopolo andeha hitety ny ondry amanosonao rehetra ao an'io ka hanavaka ny mara sy ny sada rehetra ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy koa ireny no karamako ahoana mahatonga Jakoba miteny an'izany aloha le sada sy mara reny le mainty reny ny karamako amin'ny ondry sy amin'ny osy tena naiky Labana hoe ok ary satria le sada sy maramara vitsivitsy angamba zany dia tena vitsivitsy tokoa le izy fa tsy fantatry Labana fa Andriamanitra ane ka efa niteny tamin'ny Jakoba hoe zao atao karamanao zao tokony ataonao mba hiovany fiainanao tsy voatery hanimba andrina iry anao miainga avy amin'io zavatra io dia afaka anina ny mahainao anao ry mpijery sy mpiaino mahafinaritra isany raha toka avy amina lolo-posy fahatezerina fotsiny ny anaovanao zavatra fa tsy mahazo révélation avy amin'ny tompo ianao dia animba-tena ianao animba-tena ianao marina fa tamin'ny fiandohany taontsika dia nandray tsodrano tao amin'ny Palais des Sports ho an'izay natrika rehetra tosinao be da be lolo mijova volombelany amin'ny vokatry ny tsodrano amin'ny fiainany a tena nahita an'ity nahazo an'ity tena be da be mihitsiny zay tena hisorako an'Andriamanitra ny fiatraikan'ilay izy fa misy nefa mety mbola miandry angamba tosinao fa ay za ohatra nandray tsodrano nefa makaiza ilay izy eto indrindra Jakoba koa dia nandray tsodrano niaraka trano fitain'Andriamanitra ary na Labana raha fozana aza dia miteny mihitsy hoe avy aminao no nitain'Andriamanitra ako avy amin'le fitaina tao aminao fa hoy izy hoe teto Jakoba dia miteny hoe bon aloha zao amin'izay le karamako mila hainao amin'izay ny manetsika le zavatra nraisinao ahoana ny fomba netsy anazy eo ny ilanao teny avy amin'Andriamanitra révélation avy amin'Andriamanitra ositra etsika avy amin'ny fanamasina zay no nataony Jakoba teto no nampiova ny tantaram-piainany sy ny zavatra rehetra teo aminy ka tsy fantatro koa hoe manao ahoana ny zavatra mitranga aminao fa raha tianao hiova ny fiainanao mila révélation anao na fanambarana avy amin'ny tompo mila kasika avy amin'ny tompo sy famangin'Andriamanitra ianao ary amin'ity raika amby folo ny volana Jona ity azo antoka tanteraka fa ameanao fanambaran'Andriamanitra ameanao er'Andriamanitra ameanao ositra Andriamanitra ameanao toromarika hiaingano ny fiainanao araka ny tokony ho izy fa inona ny zavatra nitranga ao amin'ny Genesis toko fa raika amin'ny telopolo dia ny zavatra nitranga namangy an'i Jakoba Andriamanitra donc efa kitsika kely toko fa raika amin'ny telopolo andiny voalohany ary Jakoba nandre ny teniny zanakalahy Labana hoe efa lasa ny Jakoba avokoa zay rehetra nanana ny raintsika ary avy tamin'ny fananany raintsika no nahazahoany zao zavatra zao voninahitra rehetra zao ary hitan'i Jakoba nitarehan'i Labana fa indro tsy mba miramirina taminy tahaka ny taloha izy ary ho Jehovah tamin'i Jakoba modiany amin'ny tany razanao sy any amin'ny havanao arombanao aho Jakoba naniraka ka napakandra-hery sy Lea akanetsah ho any amin'ny ondry amanondriny ka nanao taminy hoe hitako nitarehan'ny rainareo fa tsy mba miramirina tamiko tahaka ny taloha fa Andriamanitra ndraiko efa nomba andiny faheniny ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra nanompoky ny rainareo fa rainareo efa namitaka ka efa nanovan'ny karamako impolo nefa tsy navelan'Andriamanitra hahatonga loza tamiko izy raha ilaza hoe izy ny mara rehetra ny karamanao dia niteraka mara ny ondry amanosy rehetra raha laza hoe indray izy sadika rehetra ny karamanao dia niteraka sadika ny ondry amanosy rehetra dia nelain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy ary efa mby amin'ny andro nikambanany ondry amanosy dia natompoko ny masoko ka hitako tamin'ny nofy eto le izy andiny fahafolo ary efa mby amin'ny andro zay nikambanany ondry amanosy dia natompoko ny masoko ka hitako tamin'ny nofy ary indro sadika sy mara ary sada ny lahy zay mikambana
amin'ny ondrovavy sy ny osivavy. Andimy faraiky ambin'ny folo. Ary ola anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny nofy. Ry Jakobo dia hoy izao ity aho. Ary hoy izy mba hatopazo ny masonao ka jereo fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambany amin'ny ondrovavy sy ny osivavy satria efa hitako izay rehetra nataony Labana taminao. Izao no Andriamanitra Betela izay nanosoranao tsangambato sy ny voadinao tamiko mianga ankehitriny hiala amin'ity tany ity ka mody ho any amin'ny tany izay nahaterahanao. Aika zany na tonga Jakoba niteny tamin'ny Labana hoe ny mara sy ny sada ary ny sadika izay ny karamako dia satria Andriamanitra namangy azy tamin'ny nofy. Namangy azy tao anaty nofy. Dia izay atopazo ny masonao ka jereo. Movoatsotra zany ihany namangin'Andriamanitra ny Abrahama rehefa nisaraka tamin'ny Lot izy. Izay atopazo ny masonao ka jereo fa izay hita ny masonao dia omeko anao zany. Ka tsy oriny Abrahama io any teny Andriamanitra hoe mivoalay ianao dia atopazo ny masonao dia jereo vonikitana dia Esau fa tahaka andreo ny taranakao. Nomen'Andriamanitra vision izy, nomen'Andriamanitra fahitana vaovao izy, nomen'Andriamanitra fijery vaovao izy. Zava-dehibe loatra ny ahafahanao mandray zava-baovao, zava-dehibe loatra ny sokafa ny masonao avy amin'ny révélation izay raisinao, avy amin'ny teny izay vototra aminao mba ahafahanao mahita zavatra ngezangeza kokoa, mba ahafahanao malala zavatra ngezangeza kokoa, mba ahafahanao miditra miainga avy amin'izao misy ianao zao hidiranao amin'ny avo ny fiainana tsaratsara kokoa noho izay iainanao zao. Tadio fa mety tsy ahita sara ianao hoe manofy dia mahita an'izao, fa mety révélation nomen'Andriamanitra anao, teny nomen'Andriamanitra anao isokafa ny sainao hoe dia tampotampoka ohatry ny hitanao daholo ny fiovana rehetrarehetra. Izay indrindra ny tranga amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana jona. Izara tenin'Andriamanitra aminao zay amenao révélation avy amin'Andriamanitra zay isokafa ny masonao mba hatonga anao hita hoe aive possible ka ohatry zao hoe aive ohatry zao ny zavatra mety avaka ho vitako sy hitranga amin'ny fiainako. Zay no antony fotoana amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana jona io. Ampy zay mila miova ny zavatra rehetra, mila miova amin'izay. Zay no nataon'Andriamanitra rehefa leo Jakoba tamin'ny zavatra nitranga dia namangy azy Andriamanitra hoe hitako ny fanabakana azo anao fa zao ny zavatra ataonao atopazo masonao. Le anjelin Jehova namangy azy, tsy izy anjelin Jehova io fa fanamasina. Dia jereo vozy izy fa sada sadika ary mara avokoa ny ondry rehetra izay teraka satria lehilahy mikambana amin'ny vavy dia sada na sadika na mara. Dia namety torohevitra izy alaivo ny hazo popola dia sala amin'izao sala amin'izao. Mbola misy révélation hafa mikasika an'izay manaraka angamba ho resantsika. Fa tena zava-dehibe loatra ny hoe raha te hanova fiainana ianao dia mila révélation ianao. Raha te hiova ny fiainanao dia mila fahamangin'Andriamanitra ianao. Raha te hiova ny zavatra rehetra mila herin'Andriamanitra ianao. Ary ny teboka iangana zany mila leo ny toerana misy anao ianao. Tsy voatery hoe tokantrano koa izy ianao hoe hiala toa, tsy voatery koa hoe asa ka hoe hifindra asa, tsy voatery koa hoe fiangonana ka hoe hifindra fiangonana, tsy voatery zay le izy fa hoe ahoana ny anovako an'izao fa tsy mety tsolo zao. Mila mandray dingana vaovao mila mahita vision vaovao avy amin'ny révélation azonao na tenin'Andriamanitra omenanao isokafa ny masonao sy ny sainao hoe aika izao ny tokony ataoko. Hitanao raha ianao zao ohatra pakany an-dafy ka mandeha any an-dafy fotsiny. Raha ndeha toko hoe mandeha amin'ny toerana mbola tsy falehanao fotsiny ianao dia mahita hoe wow ary tokony atao ohatr'izao le hanina dia hitanao dao hatramin'ny fomba hidécorenao ny tranonao dia miova ho azy. Tonga dia miova ho azy satria nao mahita inspiration hafa mihitsy ianao. Ary ndeha toko hoe tsy makany an-dafy indray ianao fa resahan'ny olona zavatra anankiray hitanao raha manao an'ity azy ity zao dia atao an'izao atao an'izao. Tonga dia mitatra ho azy ny fijerinao, mahita ho azy ianao, manonofo ho azy ianao hoe tena wow raha izany fandehany zao indray ny vitako. Zay indrindra ny tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana jona io. Te amenao vision vaovao zay, te amenao fijery goavana sady tsara zay, te hanitatra anao avy any anatinao any zay mba hatonga anao koa sady andray herin'Andriamanitra, andray miovitry ny fanamasina, andray fanasitranana, andray fanafahana, andray fiovana amin'izay fotoan'izay afaka manana départ goavana indray ianao mandroso miainga avy eo amin'izay teboka misy ianao ho any amin'ny tsara kokoa satria ny fiainantsika dia miainga avy amin'ny voninahitra maka amin'ny voninahitra. Matoky efa voarainao ny zavatra izay nizaraiko anao androany ka dia nizao dia amboary ny programanao manasanao manokana izay mihaino sy mijery amin'izao fotoana izao tongava etsy amin'ny Palais de Sport amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana jona fa fotoana io iovany ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Mialohan'izay nefa hanina fotoantsika etsy amin'ny raiky sasiritsy andohanana kely fiangonana saina rehetra era Madagasikara, ny eny Tanjombato ihany koa, ny eny Korondrano sy ny fiangonana saina rehetra izay misy eto Antananarivo tongava amin'izany.
fa misy fotoam-bavaka tsika isan-kalady izay resahantsika mikasika ny fanasitranana tamin'ny alahady teo zao tamin'ny alahady teo dia niresaka fanasitrana ny zavatra vaovao mihitsy ny resahako ary be ny olona sitrana isaky ny fotoam-bavaka maro be ny olona mandray fagagana ary sitrana anjaranao koa ny fanasitranana dia tsy resaka fotsiny ara-batana fa milafim-piainana rehetra mihitsy satria ozy ny baiboly hoe ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra lehanao tahaka izay nambinina ny fananao ihany inona dikan'izany raha miteny izy hoe salama amin'ny zavatra rehetra dia tsy vatana fotsiny zany fa lafim-piainanao rehetra tongava isan-kalady fanova ny fiainanao ny fotoanantsika ifahitanao fahitalavitra io ny fotoam-bavaka itsy am'raikisa tsiritsa ny sainy ny tanjomato ny sainy eny akoron-drano amin'ny gymnasikoverana akoron-drano tongava fa tsy maintsy miova ny fiainanao zay fotoanantsika fa manao veloma ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana saina tomboa fahasoavana veloma taoko fiainam-baovao tonga tetỳ tany Jesosy mba hanome ny olona fiainana dia le fiainam-baovao avy amin'Andriamanitra nanokana ny tenany izy mba hikarakara anasitrana ary hanova ny fiainan'ny olona sy taonan'ny olona ho amin'Andriamanitra izao ny Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Saina tao anatin'ny taona maro izay nanompoany an'Andriamanitra dia hitany fa tsy misy fifaliana lehibe mihoatra no fikarakarana ny vahoaka an'Andriamanitra dia ianao zany na inona firazananao na foko misy anao na ny volon-koditra ao manandanja lehibe amin'Andriamanitra ny fiainanao ny zavatra mahazo anao ny nofinofinao sy ny fanirianao azany koa no mahatonga azy ho manandanja aminay nanokana ny fiainanay izahay mba hitondra ny fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ho an'ny rehetra hahatonga ny fiainan'ny rehetra ho feno voninahitra tongava ary amaina ho anao zao mihitsy etsy amin'ny fiangonana Evangelique Saina fa azo antoka tanteraka fanomenao fiainam-baovao Jesosy tsy mitory tsy izy pirofo izay fiainam-baovao